tsy maintsy hipoaka ihany sarim-bilany raha reny zavatra aseho reny a. Le zavatra aseho mantsy zany de réconciliation nationale ny saika atao fa tsy concertation nationale. Ary zay mihitsy no nampandraiketina anazy any FFKM satria ny FFKM mivoy an'izay rivotra zay hoe kristianina mamela heloka. Zay mihitsy nefa tsy tokony hitsabahan'ny FFKM amin'ny raharaham-pitondrana firenena zany. Fa nitsapatsapainareo le izy hoe andao andramana tao an'izao aloha raha manaiky ny vahoaka, andao zany aloha de nijerena de efa mibotsina tao amin'ny réseaux sociaux iny fa tsy nanaiky ny olona de iny am'izay nareo mamono afo hoe ny FFKM ihany karakara an'iny, olona tao zareo nanapa-kevitra an'iny, olona matoa iny tanteraka de ny rahanareo nanao tao zany FFKM sy fitondram-panjakana. Ka ny fanontaniana de hoe maninona fitondram-panjakana, maninona fitondran'ny fanavaozana no manao réconciliation amin'ny fitondrana teo aloha. Hitanay zany tamin'ny olona rehetra tonga tao hoe hitanay zany. Ka zay fanontaniana hoe fa maninona tena hoe mahantra marina ve le fanjakana tsy manam-bola ve de tena misokatra amin'ny rehetra mihitsy mba hahazoana vola. Zay ve tena anton'le izy tadiovany Burkina Faso ge tamin'ny nanao an'io koa tsy nanam-bola izy teo e. Fa izy to de nanapa-kevitra hoe rehetra ihany ny rahanay miasa de ohatr'izay sao de le azon-damosina ny tsy ampy. Zay fanontaniana anankiray zay. Nareo koa mieritreritra hoe bon génération XYZ mbola kely de bon afaka rirarira kely aloha hijerena anazy hoe ry zareo ve ny ohatr'izao, tezitra ve ry zareo raha atao an'izao sy ny sisa. De mba afatra kely tsotra ny anay zavatra takinay, miala Rajoelina sy ny forongony. Rajoelina zao efa niala fa ny forongony mbola ao daholo. Ny lohany fotsiny soloanareo fa vatany sy ny ratsany rehetrarehetra mbola le olon'ny Rajoelina daholo. Raisiko fotsiny ao fitsarana ministra fotsiny niova fa ny mpitsara rehetrarehetra mpitsara tamin'ny andron'ny Rajoelina daholo. Ka raha hoentinareo ho tsarainao Rajoelina tsy possible zany. Fa sory daholo aloha, miala daholo zay miloko orange rehetrarehetra miala, fa miala kely ka izy nareo avelany elony fa miala amin'ny toeran'io izy aloha. Zay ny takinay, tonga de fanavaozana tanteraka, fiovana tanteraka ny takinay fa tsy saritsarina fiovana, tsy saritsarina plasy hoe zao ohatr'izao ny anona, non, fiovana tanteraka, miala daholo zay olona teo aloha rehetrarehetra. Betsaka ny tanora mianatra, mivoaka fianarana, manana diplôma, afaka apetraka amin'izany toerana zany de asory aloha de avy eo anaovana enquête. Fa zay ny takinay fiovana tanteraka. Rehefa tsy hainareo le manova le izy tanteraka, nareo mantsy miteny mila fotoana, mila fitsarana ihany no miteny mbeloka ny olona anankiray ekenay zany. Fa asory amin'le toerana izy aloha nareo mahavita mametraka olona de maninona tsy mahavita manala olona. De ohatr'izay le izy asory amin'le toerana izy aloha de avy eo ataony enquêteny raha meloka izy de tsara de migady izy any aorianany fa zao aloha fiovana, miala toa de hatrany ambony ka hatrany ambany olona vaovao ny ilainay. Zay le izy zay. Ka aza tsapatsapaina ohatran'io le olona fa efara amin'ny fa olona efa vonona hitolona foana io na teny ambony kianja na eny ambony latabatra de efa vonona foana zay hitolona. Zay le izy zay. Ka anjaranareo mieritreritra. Ny zany tonga de hoe fampitandremana fotsiny ny aty hoe tsy maintsy ho avy, tsy maintsy hipoaka ny sarim-bilany raha ohatra zany ny ataonareo an'le tolon'ny vahoaka teo. Zay fotsiny